Mpianatra sosialy kosa indray dia nanolotra fanomezana ho an'ireo mpianatra izay beazina eo anivon'ny akanin-jaza Imaitsoanala ny Ivandry ny antoko Front des Opposants pour la Libération de Madagascar. Santonany amin'ny asa soa izay efa fanaony moa ity nataony ity rotsy rakotony eo amin'sarana Stefana Razafamandimby. Mionina amin'ny tontolon'ny politika fotsiny ihany ny antoko-panohitra amin'izao fotoana izao fa isan'ny mandray anjara ihany koa amin'ny fanatanterahana ny asa sosialy ho an'ireo mponina sahirana eto an-toerana. Anisan'ny nahazo anjara tamin'izany asa soa izany indrindra ny akanin-jaza Imaitsoanala etsy Ambodivoanjo Ivandry. Izay nitoloran'ny antoko Front des Opposants pour la Libération de Madagascar fitaovam-pianarana toy ny cahier, stylo ary koa ny solaitra be. Izay nefa tsy manao fanaikanana fifanaikanana fa mitondra koa anjara brika izay tsy rambiny tananay amin'ny asa sosialy maro samihafa. Ao anatin'izany ny fanadiovana ny tanàna toy ny izay nataonay teny amin'ny fokotanin'ny Andavamamba anaty hazo tamin'ny 28 avril. Raha tsy teny afa-tsy izay fotsiny ao anatin'izany ihany koa ny fanabeazana mimponina l'éducation citoyenne zany ary ny hitanareo androany zao dia resaka sekoly no atao izany hoe mahakasika ny fanabeazana zany asa fanadiovana nataonay ato fanatsarana ny tontolo ianaran'ny ankizy miaraka amin'ny ray aman-dreny satria zava-dehibe mihitsy amin'ny zavatra rehetra atao ny fahazahoana an-tsitrapo ny fandraisana ndraikitry ny mponina ny ray aman-dreny fa ny firenena tsara tantana dia firenena hifarombona ny mpiray tanindrazana rehetra. Noho ny fangatan'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ity akanin-jaza ity moa na tonga ny antoko hitondra ny voatsirambin'ny tanana ho an'ireo ankizy. Ray aman-dreny ndray zany dia ray aman-dreny sahirana araka ivelomana. Ireo ihany zany niraisinay eto amin'ny sekoly. Zany hoe misy satria manana mpampianatra anankiroa zany miaraka amiko. Dia tsy maintsy ireo tsy maintsy mbola mampamena izay sahaza ho azy zany fa tsy dia hoe karama mitovy amin'ny ny karama mpampianatra rehetrarehetra fa atahana karama arakarak'ilay satria misy fandraisana anjara ny ray aman-dreny ihany zany eo amin'ny 10,000 ariary isam-bolana alohan'ny ray aman-dreny. Nefa ray aman-dreny ndray tsy voatery ray mahalodoa fa misy tena natokana misy tsy mampandoavana mihitsy zany le ray aman-dreny tena sahirana. Mba ahafahan'ireo ankizy miatrika ny fidirana amin'ny alatsinainy izao dia nisy ny fandokoana ireo W16 izay fampiasan'ireo ankizy. Teny an-toerana nanatrika ny fizarana ny fanomezana ihany koa moa ny lehibe ny fokotany Ambodivoanjo Ivandry.